eto amboalohany dia mitondra ny fialan-tsiny aho amin'ny tsy nahateto ahy nandritran'izay fotoana maromaro zay noho ny tsy fahasalamako. Amin'izao fotoana zao dia tafaverina somatsara eto amin'ny plateau aho dia miarahaba ireto vahintsika anakiroa reo. Tsy iza zany fa Andriamatoa Frérot Raleigh Vahiny izay candidat ho ben'ny tanàna tamin'ny fifidianana farany teo, ary Andriamatoa Razatondra izay candidat koa tao conseiller tamin'ny fifidianana lasa teo. Andriamatoa Razatondra, manao akory aza lay? Voalohany teninay miarahaba ny vahoaka ny Toliara, ary isaora Andriamanitra Andriananahary nanome fahasalamananao zokolahy Francis, ary tsy hainay ny tsy hiarahabanareo ato amin'ny RTS zay nampiantrano anay hifampitafatafa sy fandinidinika mahakasika ny fifidianana zay natao teto tamin'ny district ny Toliara voaloha. Andriamatoa Frérot, manao akory aza anao da? Voalohany teny miarahaba ny vahoaka ny Toliara Tsakanavaka zay manaraka an'izao fanarana zao, ary manentana antsika iabiaby hanaraka hatramin'ny farany, fa zava-dehibe no ho hazavainay eto mahakasika ny fifidianana, ka anasanay anao tompolahy sy tompoko vavy. Eka, vita iny ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Ireny ny vokatry navokany CRMV sy ny CNIT teto Toliara. Raha ny vokatry eto am-pelatana koa dia ny raha ny candidat anakiroa, zany hoe ny candidat numéro 4 sy ny candidat numéro 3 dia tsy iza zany fa ianao. Dia toy izao ny vokatra voaraiko. Raha nitarika amin'isa 12 368 voix ny candidat Behaja, zany hoe manome 46,21, ny salanisa azonao dia 7,25 na teo amin'ny 10 379 teo ny vato azonao Andriamatoa Frérot. Ny zavatra mahagaga kely dia misy koa nefa ny vokatra nalefa ny CNIT alohan'izay, vokatra mbola teo amin'ny 56 sur 139 bureau de vote, kanefa na dia zany defa hita nitarika ny candidat Rabehaja Jean. Manao akory ny fahitanao zay Andriamatoa Frérot? Aloha nidiretsika am'le fanazavana mikasika an'izay aloha, tsy ho hainay ny tsy saotra ny vahoaka malagasy rehetra, indrindra ny vahoaka eto Toliara zay nandray anjara mavitsika tamin'ny fifiliana iny, ary soranay manokana koa ho an'izay ny safidy ny vatantenanay manokana tao anatin'ny fisafidianana zay, ka anaovana fisaorana zay ho antsika iabiaby na nefa didy, satria zava-dehibe ny fifidianana satria fandraisandraikitsy anao mivantana io mahavahoaka antsika amin'ny fitondrasana vahaolana ho an'ny firenena sy fanomezana andraikitra ny mpanao politiky. Mikasiky le fanamariana am'le fanontaniana teo dia ety am-piandohany tonga dia azavainay mazava ary mahitsy ny anay ny hoe ninona ny raha volany eo dia ny tsy fakatoavanay anio aloha efa lazainay ombenimbeny, satria ny antony maro isan-karazany no ahafahanay milaza fa tsy izy io satria na ny fomba namoahana anio raha efa ahitahanay tsy kera maro. Laha zahay manokana zao mahita hoe io raha naboaky ny SRMV io ndroandro talohan'io efa misy solotenan'ny candidat, pomban'ny candidat laharana fahaefatra efa namoaka an'io talohany SRMV. Ny any CNI koa nijanona ho 520 bureau de vote hiany anatin'le 730 bureau de vote. Tsy hainay moa zay antony fa lasa bloqué teo lay vokatra. Tsara marinay nefa fa zahay ato koa manana vokatra, fa noho ny fanajana lalàna sarotra aminay ny hamoaka ny vokatra eto am-pelatananay, satria zahay mba mianjy misy rafitra mahefa eto afaka amoaka ny vokatra zay. Ahoana moa ny mahatserehanao fa vonanomboka raha toy vonjaikandro avao,
amy 40 fokotany mbo tsy niboaky fa nisy cortège aloha fanjesena somary seriserika avao zay ary gagagaga tsy vitan'zay manomboky hamarainy iny fa namoaky vokatsy ny mpomba ny fitondrana mpomba ny larana fahefatsy fa manjesy hamarainy iny ndraiky tonga de fa namoaky salanisa pourcentage isaky ny candidat baka ao amin'ny olotsotsa ao anatin'ny fanohanana an'ilay larana fahefatsy aby namoaky an'izay ka androany namana Francis mamoaka an'io anao zay tsy mihambahamba mivola mo tsisy aneky anay an'io na kelikely ny antony de tsotsa ny fomba nahatongavana amin'io mihitsiny fa tsy ara-dalàna zay mo tsy hivola hoe tamin'ny andron'ny fahanginana tao anatin'ny fifidianana taorian'ny fifidianana maro ny tsy ara-dalàna tsy ny fanaraka amy lalàna ka na androany tsika mamoaka an'io raha heverinay fa diso io a sarotsy aminay hanakolazaina mikasika an'io fa zay koa manamarina manana vokatsa zahay ary tsapanay fa marina ny vokatsa ampelantananay a lasahy ireo andao confrontena ny vokatsa mitondra vokatsa koa le olo milaza ny tenany fa nahazo salanisa-mony de mitondra zahay a de ho hita eo a lay fahamarinany fa raha zanatsy zany tany tandalàna Madagasikara raha ohatra iziriziry amin'io zavatsy navoakany io zay namoaka an'io zay hitondra ny raha ary fa manomana an'izay hitondra azy a eny amin'ny fitsarana fa zahay de manamafy fa zay manana vokatsa ary tsapanay ny vokatsa ampelantananay a fa tsy ahitanay an'izay tsy misy fitovizana betsaka amin'io raha naboaka io a ka sarotsy aminay hanaiky an'io fa hitondra ny raha any amin'ny fitsarana naindrahainao da zay ny vokatsy ny CRMV navoakany CRMV sy vokatsy navoakany CENI eto Toliara manao akory ny fahitanao azy manokana voalohany moa zany a ty fahitahanay azy ny vokatsy aboaky ny CENI sy ilay vokatra aboaky ny CRMV mampisalasala le izy ny antony mampisalasala azy a dia mbola anatin'ny manao an'le détail an'le famoaham-bokatra satria 10 bureau de vote ao anatin'ny 7 amzato bureau de vote zay fanaboaky ny CRMV 7 sur 7 efa naboaky ny CRMV de ny CENI mbola namoaka 56 sur 139 ny magaga nefa aona zay fomba fiasa zay zany marina fa samy maleo tena zany reo fa tokony feno mihitsy ny anakiray zany zay vo tokony ho feno ny anakiray efa mampisalasala zany ny famoahana ny zay vokatra zay ray zay laha mahakasika ilay vokatra naboan'ireo CENI sy ny CRMV ny faharoa dia mbola manana andro tokony ahafahanay mametraka ilay preve eo ampelantananay retraretra zahay a zay vo tokony ny roso amizay zany zahay anefa ety ampiandroana fa miresaky mialoha zahay fa laha ireo preve ampelantananay misy ny tena flagrant délit ampelantananay reo a de ho lazainay indray fa hoe tsy mitombona fa malaza moa zany le hoe azo raisana fa tsy mitombona ka le ireo preve ampelantananay reo flagrant délit ohatsy hoe Tabetania Tanambao misy bulletin précoce tratsy zany efa misy X ao amin'ny laharana fahefatsy hitatsika mitambazotra serasera de azo zay azo tamy video manino moa zany zay fa azo tamy video zay laha zahay zany hitondrany le rekety ndray koa zany satria zay le raha resahinay mialoha fa mianticiper an'le raha zany zahay fa resahinay mialoha zay manino zany zay la ohatsy ka hametraka an'izay rekety zay zahay avec les preuves yabiaby bakeo amizay hatanao tsy mitombona zany everiko fa mampikorontan-draha zany zay mampikorontan-draha zay ny fahitako azy maro ary mbo tsy détail an'izay preuve ananay yabiaby re zay zahay
fa misy ny ankamaroana misy bulletin zao ohatra bulletin paquet de bulletin anankiray moa zany ohatsy hoe bulletin paquet raiky numéro 1 50 feuilles anatiny ao zany de numéro 10 manque tao amin'ny bureau de vote numéro 3 sy bureau de vote numéro 1 tao amin'ny tsy menatsy première est nanaia ary paquet de bulletin reo zany nanaia natao mba ia bulletin reo zay ane mahatonga aleo zany ny candidat miaraka amin'ny force zany no manatitra azy any amin'ny bureau de vote eo mba ialanany zay tsy fahitanany le bulletin zay fa manino zany le bulletin miboaky mialoha eo zany zahay ny mahagaganay fa manino reo bulletin reo miboaky mialoha satria misy an'le précoce sy misy an'lay bulletin manque tao amin'ny bureau de vote ao tsy menatsy première est de efa tsy volaninay moa zany mahakasika an'izay indrindra andravato razatondra misy fanehoan-kevitra ty izy raiko aminareo hoe tamin'ny 20 mai tamin'ny andro ny fifidianana ho député ny Toliara voalohany dia nisy izay fakana fepetra zay profiny zany eto andriamatoa frérot fa io moa tamin'iny tamin'ny niaraka tamin'ny monsieur Rabezile tamin'izay fotoana zay dia nikambana nareo hoe ity bulletin ity dia tsy mahazo miboaky ity fa ala 3 heures du matin atery amin'ny bureau de vote ny mahatseriky sy ny fandaniana mety mipetraky dia hoe manino tamin'ity nzay mitoraky ity tsy naka an'izay fepetra zay nareo sa efa natoky fa hoe efa hanjesy sa ino zay tsy nangalanareo an'izay mesure zay asa ia ny hamaly an'izay eo avao le fahatokisana Zokobe Francis eo le fahatokisana zahay zany natoky aloha tsy afeninanao zany natoky hibatan'le fandresena zahay maro pitsopitsony maro zany ny afahanay milaza an'izay na tsy détail an'izay eto zay ary ndra zahay koa zany eto na nandeha fifidianao na maro ny anomalie rehetrarehetra zany dia mbola mibata an'izay fandresena zay ihany zahay i araka raha resahin'ny monsieur le maire teo iny hoe manana résultat koa zany zahay io fa manaja araka raha voalazan'ny maire teo iny hoe manaja zahay an'izay fepetra zay zany satria tsy hiresaky mialohan'ny CRMV sy ny CENI sy ny tribunal administratif zany zahay fa zahay dia manara-dalàna teo indrindra zany mahakasika an'le fanontanianao Zokobe Francis tam'izay tam fotoanandro tamy ino ty le filatsaha députation iny dia natao zany zay ary nivoria zay fa hoe aleo sécurisena io bulletin io miaraka amin'ny force de aterina any amin'ny bureau de vote manino tsy natao zay tam'izay tsy natao zay satria zahay zany natoky an'ireo raitra mangaika reo zany natoky zahay mipetraka am'izay le tsy fahatokisanay aty aorina am'izay zany am'izao afarato zany zay tsy mahatoky satria misy fuite bulletin zany ao misy paquet de bulletin maromaro zany tsy hita ary tsy anatin'ny bureau de vote zay resahiko teo re avao zany fa misy bureau de vote anatin'ny fokotany sasany dia manque paquet de bulletin manque paquet de bulletin zany dikan'izay zany ny tsoha natao zany reo bulletin reo namena an'lay candidat laharana fahaefatra ino ny hafahanay milaza an'izay hoe namena an'le candidat laharana fahaefatra ny hafahanay milaza an'izay io tabetania tanambao tratsinay flagrant délit io zany satria nilay précoce amin'ny numéro 4 ao zany tratra reo dikan'izay zany niboaky mialoha ireo bulletin reo de nahatratra koa zany zahay tao betania tanambao ka zay zany ny azoko lazay na azoko lahy Francis mitsodika aminao andriamatoa frérot ireo vokatra mivoaka reo zany reo ny atao hoe tendance reo ny atao hoe firehana zany hoe tao anatin'ireo vokatra mivoaka reo mbola mitarika foana ny candidat behadra tanatin'izay ny raha fantanety teko apetraka aminao hoe ninina zany zavatra misy dia mitarika zao am'izay fotoana zao ao anatin'izay ve inona ny mety ho fepetra ho raisinareo manoloana an'izay misy fampatsahivana tokony ho tiarony Toliara tsy voanjany ny paipaikady politika ataon'ny olona milaza ny tenany fa hoe candidat-panjakana reto mianticiper zavatra ary midevancer zavatra décision le olo tompony rafitra hamoaka an'le izy tamin'ny députation farany teo laha tadiditsika ary voaka Toliara vo miainga harivan'iny tonga de nanao fanambarana ampejy ropomban'ny
fanjakana tam'izay mpanaradiantinoka roberto poajoa zay moa tsy nitaitsy tonga de nilaza ny pombany zareo poajoa tsy nahataitsy anay raha iny kay le ambadiky le poajoa zany devancer le décision seni am'izay seni zany zay tsoriko eto fa mampiahiahy ny seni am'izao zay manamafy an'izay hoe fomba fiady kay le milaza mialoha hoe manjesy am'izay seni manaraka ho azy ny CRMV azadiny fa lafa nanao poajoa le candidat anakiray tam'izay izy hitatsika iny lasa nisy bureau de vote valo kenda lasa tsy hita tampoky le CRMV nitsoka Tananarivo etsetsa de lasa nahazo député ray zareo androany koa lasa fomba fiady le raha vo miainga de fa hoe compte zay raky ny tanàna mbo tsisy raha hainy io zahay anefa manana preuve manana PV fa zay fatsapanaja lalàna fa io misy fetsany fanajany lalàna ao azadino nininy politika atao tsy mety any vahoaka ny afarany zahay de manaja lalàna halefanay ny fanajana lalàna hatrany amin'ny fitsarana ary zay matokony fitsarana ary mino sy matoky aho fa ny mpitsara eto atoliara tsy mipetsaka ambany vohitsany ka tsy nahita vary ny zara tatoliara eto ka tsy nahita jala ny zara maro biby amy tanà to io olombelo koa reo fa araky ny lalàna mila profo izy profo ampelantananay hainy io ka tiako volany namana Francis de zao tsy misy olo manana sansy hanana bulletin zany raha tsy olona tsy kombakomba amy seni zahay mana profo fa misy olo mpanjakana ambony tamin'ny andro ny fifidianana nanome baiko nanolo président bureau de vote tao mahavatsy madama le olona fa ho tonga hivoahany eo anarany eo tsy vitan'izay tamy 5 ora latsaka izy latsaka 20 tonga tena kembe koa de tsy nanay kembe ba tsy nanaiky mihitsy ny namanay teny satria tereny koa ny teny hoe mifidiana avao nareo na de tsisy karam-panolo-pirenena fa na de carte électorale de za moa ny tenan'le namana tsy haiko na heniny hoe asaivo mianjy aheo izy fanena zahay teo amy hipôkampô fanena teo zay de modimodikojoky izy eo anatin'ny fiarany fatatsao madama anao teneny koa fa zahay eto tsy hikosomaso aminao ho avy fotoana hilazana ny anaranao tiako tenenina zany namana Francis zao nininona ny vokatsy mivoaka eo zahay atseto mijery fotsiny fa zay manana PV diso io na resaka calcul fotsiny namana Francis le navoaka ny CRMV efa miparitaka any amy tamanjosa seraserany diso be io calcul io tsy mifanahatsaha amin'ny vato manan-kery ny totaly vato rehetra rehefa alaina ny vato fotsy ny vato maty sy ny vaton'ireo candidat rehefa matao calcul diso na dia ampidirina le razo fa tsy ara-potoana tsika calculena an'izay fa efa miparitaka any amy tamanjosa serasera re izy ary efa nalainay koa ny uisenay hijereny eo akaiky iconstate an'io diso io navoaky ny CRMV io zahay say milaza diso io calcul io dikan'io aminay précipité za la tsasan'le pression de mamoaboaky chiffre diso aiza ave seni mbo 56 bureau de vote to de mitsambokiny any CRMV maikery ka zahay eto mametsaka ny raha eo ambany lalàna fa rehefa zay tsy mahazo fahampo tsy metsy averinay amy vahoaka satria ny vahoaka ny tompony safidy zahay kosa tsy hikery soroka ary tsy hilefitra ho an'izay olo hanodikodina safidy-bahoaka fa zay hijoro manjakany nininona ny fandrahoana nalefanareo hijoro zahay zao amy maha-kandida anay ary tsy zahay zao ihany fa miara mahita tsika miara manjefa manerana ny nosy mihitsiny zao tranga zao manerana ny reny voepartany ka zahay eto atoliara aloha amy maha-kandida de tsy hanenky lembenana fa hametsaka andarana fitsarana ary matoky ny fitsarana Jabade frérot raha manao ny calculny raha nisy tamin'ny 11 décembre iny tsika de zao ny fandehany iny faritsy anjefan'iny manomboka anketraky Antaninarenina Besakoa tsy analoky teo dia any frérot nanomboka mahavatsy fa nanomboky hafahafa ny résultat teo nivadiky Sanfily nivaliky Andabizy nivaliky Betania tena raha hafa ny hita tao ny fanontaniako ty apetsaka aminao hoe tato amin'ny faritsy anjefan'iny zany tsy nisy zay halatsy zay fa taroy avao vo nisy le halatsy ny tena marina ne raha tsorona zany
ninona sifra havoaka ho an'ny laharana faefatra de taratasina ampidirina zany fa tsy trangan'olo ny fidy profo mako a ny bulletin miparitaka manerana ny tanàna sady tsy kisenjasenja lay fahaverezany boky tao anaty bureau de vote fa zavatra fanomanina ny mialoha iny boky iny hiany ane no nomena mandeha hiany ane lefa eo tateorina nomena an'ireo olona mpanaradiany numéro 4 reo satria misy tsy kombakomba tao ka aminay zany tsotsa le izy aminay zany a am'le resaka fianjasanay an'lay bureau de vote ro mety atao koa lesoko avy aminay nisy tanjevaka fa le halatra nitovy système rehetra manerana ny fokotany rehetra satria nisy any ane olona ny audio tam'ireny tanànana na écrasé ny scorenay reny nampanjisy anay reny fa hita le olo to de natahotra fa tatia Betany nisy olona tsirihana mihitsy azadino ny lehibe ny fokotany Betany Tanambao angeny mitondra le bulletin unique le 10 nomena le secrétaire fa le mahagaga anay zao tonga teo mpitandro filaminana tsy manjay ny anjaitsy aminay zany ny araka ny lalàna zay tsy manandroa nambotra an'le olona fa miteny fotsiny io tsatsa le olona fa tokony ho asan'ny mitandro filaminana manambotra le olon-dratsy tazomina aloha le olona hadihadina satria zavadoza zany bulletin hoentin'olo tsotra misy causse zany ka ho anay zany de tsotra nahomby kokoa le paikady kalatra tany zay tsy hainay ny antony taly Betania azavaiko aminao namana Francis tao Mangabe zany tena hoe tataka écrasé vanibia ary mania anao Mangabe moninao le candidat numéro 4 natanjaka kokoa zany le paikady kalatra nampiasainy tao tsorona eto misy zavatra tsy mitombina io chiffre io misy zavatra tsy mitombina tonga de hoe hatsamina Mangabe any Mangabe sambany nisy score ohatran'io mila hadiadi lalina na ny ary mahagaga ny délégué bureau de vote nay ao Mangabe eo manjaky ty andreo tsy tonga ty aminay ino anton'izay ny délégué de bureau de vote nay tao Mangabe manjaky ty andreo tsy tonga ty aminay donc misy zavatra tsy mazava io Mangabe io Betany Tanambao moa tsatsa le olona etsetsa be dia be zany a iny zany fefiny halatra nataondreo tany nahomby kokoa fa tatia natanjaka koa le fiarovana satria amin'ny akapobeny vitsy ny fokotany tsy mahalala zany fitantanany Behaja zany kosa tam'izany fotoana mahalala daholo ny olona rehetrarehetra io na ny mpiasan'ny commune ane mahalala an'izay hoe nahomby io sa tsy nahomby amle tsy fahavoalohany karaha mampiasa iny fa zahay zany a tsy mahataitra anay io chiffre eo io diso aminay fa zahay manana PV ary vonona zahay a hampitaha PV raha ny laharina faefatra vonona anjamato tondraha io ny vokatsy araka volany teo hitorinareo ho iha teo manao zao tsy fanontaniako ka lafa mitory lahoda ka mbo tsy ekena koa satria hitatsika ny fitoria zao nisy tamin'ny andro ny députation tsy nisy nanova ny vokatry zay ka laha ohatsy sanatriany zao aminareo moa sanatria hoe ka tsy raisin'ny fanjakana tsy raisin'ny tribunal administratif izay fitorianareo zay hanao akory anareo ino ty raha ataonareo tsara fipetraka ny fanontanianao zokolahy Francis mialoha maliako ny fanontanianao dia mbola hiresaka nylay anomalie any zany aho hoy le fanontanianao tamin'ny monsieur le maire teo hoe parti taty avao zany tatinana tatoy avao zany no nisy ilay fangalara zany nisy an'ilay anomalie maro reo zany fa le parti nandresia taty tsy nisy zany hoe zany aty zany ny préparenan'le halatsy zany aty satria nietidevany soa zany le fomba anaovana misy anie Zokobe Francis hitanao le tao amin'ny tao andabizy nampananovo signature mialoha am'le PV ao mialoha le délégué iabiaby dikan'izay zany fa misy raha hafahafa zany hapetraka ao satria any ro ahafahana manao an'le halatsy misy mpianatsy université zany nalefa hifidy aty fa misy voix bloqué zany ka ze tsy nahita hiriky ny voix bloqué de ny voix bloqué zay i volany monsieur le maire tao misy délégué bureau de vote tsy avy atoy délégué bureau de vote ny Mangabe fa hafahafa zany fipetrany zay raha zay zany zahay hametraky fitoria impoly amy fanontanianao amizay zokolahy Francis
hametraka an'le fitoria zahay hoy le fanazavako am'le fitoria tsy mitovy am'le tranga niseho tamy fifidianana débité le tranga miseho amin'ny fifidianana beny tanàna zao laha tsika miresaka amy fifidianana débité lazaina fa halatsy zany fifidiana tamy débité zay fa fifidiana beny tanàna toy Zoklay Francis tena sahiny milaza itoa horentany horendanitsy fa tsy raha halatsy zao fa rava zany hoe ataovinareo koa zitanareo hatao fa io mizaradrala zahay mizaravary zahay maanahinay tanà toy ka anovinareo tanareo hatao zao misy aby anefa nikasitana misy mikasitana heveriko fa tsy mahasoa fiarahamonina zay ataotsika atily areto i handefa io raharaha io zahay satria tsy mitovy ho iaho teo zany ilay tranga zany fa tia tena flagrant délit zany tia tena tratsa ambody aomby le olo i tsy ny voasambo tsy ny force zay zany fa tratsinay nampiconstatevanay teo tarary teo zahay nilaza tamy fotoanandro iny fotoanandro mpifidianana an'le précoce nangalanareo ise io nangalanay ka nangalaky zahay ka nangalaky zahay sady efa manana avocat koa zahay hitondra ny raharaha io eny amin'ny fitsarana ka raha manahaka an'izay zany de matoky ny tribunaly administratif zany zahay ka la ohatsy zany io fahamarinana ananana io zany kodiany tsy hita sanatria de sanatria tsy hoe fandrahona ny raha resahinay eto fa zay sanatriavinay io fa hitena zahay am'le mpifidy anay hoe io nitondra ny raharaha zahay tsy nanarariny atsika ny disoen'olo ty safiditsika fa safidy hafa ro napetraky teoa dia handesinay mivahoaky io any zany zany hoe zany lafa andesinay mivahoaky io ny vahoaka zany ro mametraky an'ilay décision laha vahoaka manao teo hoe tsy manenky atsika hatramy farany zahay de tsy manenky hatramy farany tsy hanenky an'io hatramy farany mihitsy zahay Zoklay Francis tena hentitsy koa milazan'izay eto fa zahay aloha tsy hanenky laha zay fahamarinana tena nananay flagrant délit tia zany modiany tsy hita de tsy hanenky aloha zahay na zahay hatao ino de tsy hanenky mihitsy zany zahay amio raharahay anananay profo mazavasoa io tsy hanenky zahay manao akory ny fahitanao zay mazava de mazava ne namana Francis masina ny safidy-bahoaka ary tsy tokony avelo eny arana dia vato singany ray tsy azo angalana fa eto fa tsy singany ray koa ka ho anay zany tsotra fa efanay aby ananatsika ao nampinjano ny vahoaka antsika ka laha lay vahoaka ny fidy miaraha mahita no tambadosa seratsera tsy misy miafina ary zaho mino raha kandida eto efatra ny kandida telo samy nahita ny zavanisy zaho mino sy matoky fa ny kandida namana tsy hoe tsy hitondra ny raharaha koa eny amy fitsarana ary mino areo mety misy tsanga mitovitovy mety samby hanaovana fitarainana eny amy fitsarana ka raha manahaka an'izay ve mbo tsy ho adiadina lalina fa homena valiteny mienjika tsy ahafapo an'ilay vahoaky tsy zahay ne ny fidiny tena nefa ny vahoaky zay safidy arovana eto zao ne tsy ny safidina ihany fa ny safidy vahoaky zahay tompo de mahitsy miteny tsy maintsy hoentina eny amy vahoaka hoatsy atamatava nefa nitonja any amy vahoaka mitondra mialoha fa zay tsy ho tonga mialoha fa ny anay lefa nay par étape misy ny rafitra mahefa ary atokisanay ny fitsarana ary ny fitsarana tompoko averimberiko eto ny mpiasa ny fitsarana olona monina miaramonina amitsika eto reo tamin'ny andro fahanginana tsy nisy mangina zany numéro 4 teto ny zaravary tsy miafina hatsa fiarany behaja ny tady savary tsano ny behaja nasina fitaovan'ny population hita zany misy preuve zany amy tambazosehatsera hatao inona reny tsisy magazin va eto asina le fitaovan'ny population aminay reny fitaova ho zaraina ho tahitam-bazana olona ifidy ka raha zavatra miharihary loatra ohatranyty zaho aloha atsamy zay fidianana tseko sy ny hitako tam'ty ndray mitoraka tya efa robaina kosa lesy fa tsy angalany tena hoe alainay ty ombazo ombany ay fananay ny fanjakana io ara seni manome bulletin anay na tiany seni na sy tiany tsy kombakomba ny seni teto atoliara tam'le bulletin tsy avy amin'olo tsosa tompoky ny bulletin fa avy amy seni maninona moa zay tsy manana bulletin ary tsy ilainay zany
fa maninona le fiampiasa tamin'ny député le fanaterana an'le urna tsy ny hajaina fanovana paikady vaovao satria tamin'iny tsy nahita hirika be loatsa le mpangalaja ka ho anay a tanàna iarahamanina Toliara samy tompony ary aza mifanjahona raha mbola samy monina eto matoa koa zay manana vaoaka mifidy anay a de manan'olo eto a ary olona mazava tsy azo atao rahonana heninay ny pomanay a rahonan'ny sasany tsy fotoanany fanjahonana zao efa mazava ny tanàna aza manjahona anay a raha tsy te ahita loza aminay zay manova zava rehefa te hilamina andao ny PV oento ny PV tsika efatsy ampitahao eo amy CRMV azo atao zany zahay vonina tondrany zany de ho hita hoe marina io tsy marina zahay koa manjesa amy PV nay zay naoda ny misy feo mandeha koa toy zao le hoe misy am'ireo délégué nareo eo tohatrany raitsy kombakomba hono ianao nareo no hanamarina na tsy hanamarina zay fa to nisy tsanganjavatra sala amizay marina sa tsy marina misy mibe Francis de le hoe misy délégué nay délégué bureau de vote nay a misy tsy avy ao amy fokotan'ny Mangabe zay toerana misy an'ilay candidat laharana fahaefatra dia tsy avy aty aminay ireo délégué ireo mazava be anie zany zokilay Francis mazava be zany fa mahavoavalany le fanotanesaka apetranao teo de misy délégué sasatsasany mety indraindraiky koa zany mety tsy raitsy kombakomba aminy fa mety misy le tandrevaka misy somary tandrena zay zany fa misy voalazanao zay hoe misy zany ny faraitsy kombakomba aminy ka zahay koa moa tsy de hilitsy loatsy ao ampony le olo fa natoky azy zahay a matona metraka azy hanao délégué bureau de vote fa zay kia zany le fomba fisainany zany nanao an'izay izy a dia mampalahelo zany ny ilay raharaha zany fa mazava be matoa izy tsy avy aminay eto ny tena marina namana Francis be de be ny délégué tsy tonga azadiny fa ny délégué olombelona fa tsy anjely ary misy amy sasatsasany délégué zay moa tsy maintsy tady porofotsika milaza nisy olona namba tambazana vola fa tsy nanaiky zay zavatra zay mety misy nanaiky azadiny fa vola io olombelona jambany vola misy zany ka iny zany raha iny no ataonay hoe hitondrasana raha ny fitsarana iny tsy nitondrasanay na dia nisy zay tsy amin'ny alalan'zay zay no hitondrana raha ny fitsarana fa amin'ny alalan'ny zavatra hafa anananay porofo fa ny délégué nisy nivadika anay ikenay zany olombelona reo fa tsy izy rehetrarehetra zay koa angamba mety anisany nanananay tombondahany betsaka am'le tanàna nanjesenay ekrazatao mety tsy nanaiky lembelana ny sasany mety nisy tanjevaka fa tsy mora namana Francis sy vaoaka ny Toliara ny arony safidinareo tam'ty jay mitoraka ty satria nampiasaina daholo ny paikady kalatra rehetra misy mampiasa zareo ticket misy sary numéro 4 de omena vola le olo de ty ticket ty akaonao vary refa avy mifidy tsatsanay zany anananay video zany misy ny sasany a tonga de bulletin précoché efa nandendehana iny fa tateorina vo tsatsa misy koa le atro le pression nataon'le madama teneny koa hoe mifidiana avao le carte électorale de tsisy karapanondro zavadozany zany ary olo mpanjakana ambony nanao n'le izy nitsoka moa izy tena ankembeba fa zay eto manafatsa an'le madama tsatsanao ary fantatsa anao nanao an'le izy fa nao koa tony fa zay tsy hitondra raha mikasikanao eny amy tribunal fa tsika samy zanaky Toliara de samy hotsarainy tantara foana tsika eto fa nataonao io témoin délégué nay ary anao nitsoka anary fa zao anatinanao tena kembeba tobily fotsifotsy nentinao Land Cruiser nitsoka anao teo mihipokampotsika mifanena tonga de hainao anao teneny koa fa ho avy fotoana fa azadiny fa anao ao amin'ny administration fa zay mpanao politiky anao retraité amin'ny administration zay koa retraité amin'ny politiky ifanena eny foana tsika tsisy emitra fa toizo le fomba ratsy anananao fa toizanay le fomba tsara ananany amin'ny fanaovana politiky fantatsao anao le teneny ivadika amin'ny eto Madagasikara tsika amin'ny ankapobeny koa satria fantatsika nisy fifidiana iaby manerana ny renivohiparitra eto Madagasikara raha ny zavatra hitako ato dia am'ireny faritra 5 amy 9 dia azony iromaro avokoa ny Andiego somary hafahafa kely satria le mera tao izay nigadraina dia mbola naharisy
manao akory ny fanazavanao amin'ny akapobeny izay tendance nakany amin'ny mpitondra izy mazavany le izy ny zava-misy zany amin'ny akapobeny ty fifidianana communal ty no nanjefenany rajoelina farany resetony reny voim-pantany de tsy rajoelina izy fa miady aina izy andaniny mandà ary tsy manana chance tsony satria voarefy tsara le fahatsambahoaka eto Madagasikara fatatsy ny président rajoelina zay de tsy maintsy nampiasa ny heriny rehetra izy amin'ny alalan'le raha ny azavainay teo le raha ny azavainay teo ane nationalisé tsy eto hiany jereo tamatavy efa mihetsika jereo Tananarivo efa mitabataba rehetrarehetra zany tsatsan'le hatrozay jereo ny mazigna atsa am'le député Mody Samborona voasambotra le député de nibanaka amin'ny rehetrarehetra nataony mikimaky rehetra io ny vokany tiako tenena zany namana Francis mieritseritra zany zao fitondrana zao fa rehefa azo ny revoim-pantany de matanjaky izy diso teto efa nisy mpitondra ny fandimby azy daholo atsany amy chef fokotany ny rehetrarehetra ny député ny maire niny rehetrarehetra mihitsiny fa tsy nahasaka anazy tsy honontsarainy vahoaka rehefa lipaka anatin'ny vahoaka le fahantsana ka calcul diso io tamin'ny andro ny tsiranana ny tantara tsy faradiny efa nisy an'izany hoe 93% ny pouvoir tamy dôly n'olo boafidy n'olo moatendry fa ino ny afarany rodana ihany ka tsy mahay mandray lesona zao fanjakana zao fitondrana zao mieritseritsy izy fa ny antsondray ataony anay zao vita mora raha vatoko am'izao zany 10,000 Israel amin'ny fahatsatsara ny antsondray mety akatsa 10,000 io rehefa io ane verinay any vahoaka de 10,000 no tonga eo fa tsy 10,000 Israel tsony satria halahelo anay ny vahoaka 10,000 ny olo tonga eo fa tsy ray alina sy 10,000 zay zany de tsy tsapany ka aminay zany io namana Francis faiblesse io fahalemena io ataony fitondrana io fa raha izy natanjaka tsy nanao an'io fahitanao an'izay manokana ndreo atoa raza fanampiako an'izay moa zany tsika tany mandala ny demokrasia tsika tany mandala ny demokrasia zay laha misy ny tsy fahafalian'ilay vahoaka atao anatin'ny firenentsika dia tokony mba ho respecten'le mpitondra zany zay io zao misy raha résultat tsy possible io zany ny azoko ilazana azy tsy possible satria laha zay Antananarivo avao zao ohatsy laha io fijalian'ny vahoaka Antananarivo ao hoe délestage rano fiakaran'ny vidim-piainany ino hoe de mbo azahoan'ilay fitondrana ny mpitondra fanjakana zany ny kandidany mbola mandresy ao de manao tia hoe résultat tsy possible zany zay satria laha ty menemene ty vahoaka ao zany Antananarivo ao tsy io zany le résultat zany tsy manahakeo résultat io fa io zany résultat amboary zany io amboary vis-à-vis amy raha resahinay etoa iaby reo zany hoe misy mikimaky misy tratsy manao zao misy ampifidia ty aroy olo aia koa nahitanao hoe ndaty manday karatsy fifidiana avao zany tsy manday karapanondro de mahazo mifidy taiake nisan'izao tsy azonao atao zany manday karapanondro de bakeo iha mifidy tsy manday karatsy fifidiana bakeo mahazo mifidy tsy manday karapanondro fa ny manday karapanondro na tsy manday karatsy fifidiana ro mahazo mifidy lafa tafilitsy ao anatin'le liste électorale zay zany ro tokony misy zany ampifidianao le olo raha fa tsy logique zany satria olo retoa zany fa misy fokontany zany fa fomba fananovero raha tsy mety avao zany amy fifidiana io ao de fa misy fokotany cible zany hoe aroa zay novatsika zao aroa tia zay ahitatsika lala tia zay ahitatsika lala amizay raha fa eto zany zay vo mahatsapa hoe kay fokotany reto avao zany ro ananova olo retoa amy raha tsy mety ka io matoa zany le olo maneho le tsy fahafaliany misy ane zokolahy Francis resy de resy mangina io ne fombandraha hoe misy ty resy fa matoa zahay miresaky eto de mahatsapa zany zahay fa tsy resy matoa zany mitabataba zany reronaratsiraky tamatava dikan'izay tsy resy zany fa
minia resena zany ka aminay zany amankapobeny raha miresaky zahay a dia tsy mandresy ny candidat ao anatin'ny fitondram-panjakana ao amin'ny rimary miresaky faharesia zay anjamatoa raza tamin'ny fanombohan'ity campagne ty dia voalaza na ny président Justin dia milazanao hoe iha ro président ny conseiller resaky faharesia zay tsika ato ianao moa no milaza an'izay tamin'ny députation le araka tamin'ny anjamatoa Rabezily resy lareo tao tamin'ity tsy menatsy ro volaniko tamin'ity ndraiky modérateur koa dia mbola resy koa anao tao tsy menatsy manao akory ny fomba hiatsehanao zay fisaloranao zay resaka conseiller ao anatiny io mandat vaovao na ny conseiller vaovao misy io maire vaovao misy io manao akory ny fahitanao zay vaoko ny toliara moa ro resahintsika eto atao anatin'ny circonscription toliara voalohany Zokobe Francis tsy menatsy resahintsika eo fanitanisa moa zany zahay fanitanisa laha iany tena andrefesanao le faharesea zany mila malio zany le fifidiana fa tsy andrefesanao hoe zaho madio zany hoe tsy maniretseretsy hanao inino aho fa de vahoaka reo a de mahatoky an'le vahoaka aho hitondra n'ilay fandresena fa ty sasany mbomby zaradrala amin'ny andro fahanginana iny zany am'le 10 décembre iny 10 haliky mana enregistrement aho atoa mana preuve aho ato zany mbola nizarany zay drala zay misy tike tratsinay zany hoe lafa baka nifidy ia de ho miavary roa bakeo amin'ny andro fifidianany resahiko zay misy bulletin bureau de vote numéro 3 si bureau de vote numéro 10 bureau de vote numéro 1 bulletin paquet de bulletin numéro 10 avao zany dia tsy ny paquet raiky amin'ny bulletin numéro 10 io misy 50 feuilles misy 50 feuilles koa ty raiky dikan'izay misy mikimaky maromaro zany no naharesahy zany zaho zany tsy andrefesako hoe fa la ohatsy samby tsy nisy raha tanisako iabiaby eo reo de resy amizay aho zay aho vo milaza amizay hoe atena resy aho fa noho ny fahaizako an'ireo raha reo dia ny farasia tamin'ny naharesy ahy tamin'ny fifidianana débitation fa miresaky débitation zany tsika ny naharesy ahy efa nivolaniko teto tamin'ny hainao manjery ny vahininao aho resaky stratégie système zany système fa tsy halatsy saky mizy lazay toa fa ny nandrisiany système ahy tao zany resaky système resaky raha stratégie zany nandrisianahy fa tsy resaky halatsy zay voiziny sasany hoe halatsy fa manino zany aho milaza an'izay hoe resy tamin'ny fomadio fa tsy nahambin'le stratégie fa tsy nahatosiky an'le stratégie nata présidentité zany ny stratégie zay nataoko tao tsy menatsy fa tamin'ty nda mitoraka fifidianana be ny tanàna ty tena halatsy manenty zao zany halatsy manenty zao no naharesy ahy ka tsy azo andrefesanay hoe niresy aho mandeha de mandeha fotoana toy ny mazatra manana 2 minitra tsirairay ny vahitsika ny tenao falanjambatoa ny anay aloha frérot mampolipolo le fakasitsahana satria ny antony zao maromaro ihany fifidianana tsehina teto Toliara zay hatsaminy nanaovana politiky fa nanao fitsapana goavana zaho amin'ny maha candidat tamity zay fitsapana goavana nataoko tamin'ny tenako zay androany eo milaza zay mivoaka ny Toliara voaka malagasy misy moa ny mandika azy diso fa zaho tsy kisenjasenja ny tsy nanamboarako t-shirt ary tsy nanenkeko hanamboarana t-shirt satria zaho fa elaela nanao politika amin'ny tanato eto ary fa nanao propagande ny tenako ihany amin'ny alalany fitondratena amin'ny alalany asa soa amin'ny alalany fiarahamony da lafa zao ny tsongaina manokana tato amin'ny vovonana prositeny zaho mihitsy ny tena présidentiteny hoe toy eo misy fitsapana apetrako aminao mba tsy hadiso an'le calcul miangavy anao zao mba tsy hanamboaranao t-shirt mba hitsapako zay asa vitako elabe de somary tseriko moa présidentité tao anatin'le tantara fa nataony ihany le satria mba candidat mba misy raha arahiny ataoko tsy vitan'izay koa miangavy koa aho isaky manao mitiny tsy zarazara vola zay na ariary araky hitatsika reny zany
tsy nisy ny fanotana t-shirt, tsy nisy ny akizarazara vola. Zaho ara mety androany milaza aminao namana Francis fa manao kopakopa tanana an'le vahoaka fa tena nitety fokotany 5 aho tsy nanao fafalo, tsy niaraka présidence teny tenako manokana miaraka amin'ny ekipa. Nisy zany ary hainy vahoaka ny Toliara zay nova kopakopa tanana androany. Fa zao ny tokony meko vahoaka tamizay hoe rehefa zao lany tsy ka manahiahy ka hoe hanao ramboursement jalalaniko taminao aho. Fa tonga de asany antsika ary zay na tonga le fanamby 120 andro tonga de asa. Fa mazana ny fandaniam-bola anatin'ny campagne de ramboursena rehefa lany. Zany foana ny système ary behaja io mpanao an'izay. Io le milaza ny tenany ho lany androany io. Io isaky ny milatsaka de mamola vola miliara holanina fa rehefa izy lany tsy hitanao. Ia moa nahita ny behaja zany hoe nisy député tsika tamin'ny andro nisy député. Ia tsy ahalala ny behaja tamin'izy nimera tamin'ny tanato eto karaman'ny commune za tsy voaloha. Tanato raha soa tamin'ny avenue présidence teny nanao an'ireny. Misy io témoin. Tiako volany zany fomba fiady ratsy zay. Androany koa zany manao investissement miliara de manao bodongero pevany etseroa de tahomera amin'ny lala diso de lafa mera ndraiky koa anao remboursement Toliara fa nahihitsy fa nandiniky lalina nifidy candidat tsy nana t-shirt Toliara nifidy candidat tsy namafahaloko Toliara androany ary mampanantena tena antsika vahoaka ary zao mbola manantena fa tsy mety ho tonga amin'ny tanjo nirinareo amiko zaho satria mbola tsy vita ny raha mbola lefatsika amin'ny tribunal. Raha fa zaho tafapetsaka amin'io eo fampanantenako nomeko reny a 100 tsy maintsy tanterahinay azadiny le 120 andro tsy maintsy tanterahinay fa zay zany mankasitraka vao Toliara tsy vaky volo. Zay ny safidiny tenanay a tao anatin'ny fitiavana madio a fa tsy toy ny sasany taratasy précoché no vatony ao manabetsaka azy fa tsy olombelo nifidy. Ka zahay eto koa zany a matoky ny fitsarana satria io rafitra mahefa hamoaka ny didy tena marina ary hitondrandrarana amin'ny fitsarana. Aoka re mba hitsara amin'ny tena fanaraka amin'ny lalàna atsika fa tsy hiandairany tsidy politika sy ny baiky politika fa eto misy olona miseho azy a ho tompony fahefana ka hanaoko tsinitsinitseroa zahay kosa tsy andairany zay aza atao aty aminay laiky tsinitsinitsy fa tonga de hoe zay tsy anaiky raha vao zay a ho an'ny fahamarinana ary mampanantena tsara vahoaka fa ninona zavatra misy eo a tsy maintsy antso anareo vahoaka zahay a hanao tatitsy aminareo. Zay zany niafatra avy aty aminay a ka mahazo matokotsika vahoaka mianjy ampitonina aza andairan-tsaha aza andairan'ny Facebook fa mianjy ampitonina an'ilay vokatra havoakany ny didy havoakany fitsarana eo ary matoky an'izay tsika. Ny teninao farany Andriamatoa Razatondra. Ya eto zahay misadresse aminao président ny CENI président national satria maheno anao zahay tonga eto amin'ny tanànan'ny Masoandro tonga soa eto ianao a matoa tonga eto ianao président misy raha maro zany ho hadihadinao reo raha tanisanay reo voalazanay teo aloha reo dia ilanay hatao fanadihadiana ao amin'ny CENI satria ino mahatonga ny le bulletin miboaky mialoha misy antony io bulletin io mahatonga miboaky mialoha ho entina hifavorizena an'ilay candidat laharana fahaefatsy teto atapitanana ny Toliara voalohany ray zay. Ny faharoa ny nahagaganay Andriamatoa président CENI national ny nahagaganay dia zahay tsy hainay hoe manao kory anatin'io texte io ao le fomba fanandrenan'le olo satria fa misy administrateur anankiray zany fa membre ao amin'ny CENI mbola nasiana ndray zany administrateur anankiray ndray ao amin'ny CENI zany zay rapporteur io olo io zany adjoint ny préfet de gaga zany zahay fa manino zany mitondrena satria ny fahafantaranay ao anatin'le texte dia ny mifidy an'ilay président CENI sy ny vice président ary ny rapporteur dia ny journaliste ny anankiray dia ny société civile ny anankiray
ary ny ordre des avocats zany ny anankiray. Reo zany no mifidy an'ilay président na vice président na rapporteur. Fa gaga zahay ny ireo olona reo va ireo sehatra telo reo va nifidy an'ilay olona satria adjoint ny préfet en exercice olo rapporteur ao amin'ny senio. Fa gaga zany zahay fa izay antsona tanay mialoha zany tsy nisy piheny. Nanomboka bakeo zany zahay somary io ndraiky fa misy fuite ndraiky zany ary constaté ary ananay preuve flagrant délit. Ilay bulletin tratra zany tao Betania Tanambaka misy adressé aminao zahay Andriamatoa président ny CENI. Mino angamba ao fa izay intervention natanay mahakasika ny CENI zay dia mila jerenao Andriamatoa filohan'ny CENI national. Zay ray. Eto zany zahay dia misaotra anareo vahoaka ny Toliara voalohany satria nareo na nifidy anay zay na tsy nifidy anay zahay na natotosa ilay adidy ankoatsy ilay anomalie sy ireo halatra bevava natao tamin'ny élection sy ny corruption électorale zany na fanambazana olo natao zany tamin'ireny andro fahanginana reny. Ka zay zany ny azonay resahina aminareo vahoaka ny Toliara ka mankasitraka tsika rehetrarehetra matokia ianareo fa ny safidinareo tsy ho raraka antany fa hitsanga hatramin'ny farany zahay mahakasika nyty fifidianana tsy tomombana zay natao teto ataptanan'ny Toliara ty fa raha resahina zany ny fandresena dia zahay no ny bata ilay fandresena. Eka nareo ro isaorana oda Andriamatoa frérot Andriamatoa Tonjaraza tonga teto amin'ny plateau ka dia isaorana bevata nareo ary manantena zay fa mbola hisy vahiny hafa ankoatranareo amin'ny manaraka eto. Nareo any tokantrano any koa dia mbola isaorana manokana naharaka hatramin'ny farany ty fandaharana nataon'izany ty. Veloma tokolahy, veloma tokovary.